Asan'ny fanahy masina ilay fanan'Andriamanitra izay mahavariana fa toa tsy hita nefa misy, toa tsy voatery ho tsapain'ny tanana na azo atao hoe kasina nefa azo ny fosin'ny saina ho tsapaina eno sy re. Ity fanan'Andriamanitra ity izay ho asoanao dia tsy misalasala isika manaiky azy ho Andriamanitra satria fanan'Andriamanitra izy io, ilay fanan'i Jehova. Any amin'ny Genesis toko voalohany dia voambara fa nanomba tambonin'ny rano, efa teo izy, ary nandritra ny testamenta taloha iray manontolo dia niavaka ny asan'izany fanan'i Jehova izany. Zava-dehibe satria nanindromandry ireo ataontsika hoe mpanompon'Andriamanitra na ireo mpaminany zany, ireo mpanjaka ihany koa, ireo irak'Andriamanitra rehetra ary afaka niasa tamin'ny vahoakan'Andriamanitra tamin'izany fotoana izany ihany koa ny fanana. Ny tao amin'ny testamenta vaovao dia voambara ao amin'ny Jaona toko 10:20 ny andinin'ny 9 fa mivoaka avy ao amin'ny ray amin'ny mahafanany Jehova azy, fanan'Andriamanitra azy dia Andriamanitra mihitsy ary afaka miasa amin'ny fomba mahagaga. Raha ny fampiresaka tamin'i Jesosy Kristy, Nikodemosy, ilay atao hoe mpitarika ny fiangonana tamin'izany fotoana izany, dia anisan'ny azo lazaina hoe tara kely izy tamin'ny fahalalana ny asan'ity fanan'Andriamanitra ity. Koa tombontso ho azy ny nampatsahivina mivantana. Jesosy Kristy mihitsy no nilaza amin'ny Jaona toko 7 fa ny asan'izany fanan'Andriamanitra zany tsy voatery ho voakasika, tsy voatery ho hita maso ny fanahy, fa ny asany kosa dia azo atao ny mahita izany. Fa nytiantsika hiavaka manokana mandritra ny fotoana maromaro izay arahantsika eto dia izay voambara ao amin'ny Korintianina voalohany toko 9 ka ny andininy 7:20 izay mametraka mihitsy manao hoe tsy fantatrareo va fa ny tenanareo dia tempolon'ny fanahy masina. Ao anatin'ny fomba fijerin'Andriamanitra, ao anatin'ny antsoina hoe fomba tian'Andriamanitra ifampitondrana, ifandraisana amiko sy aminao, dia zava-dehibe ny faneken'Andriamanitra, fifidianan'Andriamanitra manokana asoanao ho ivon-toerana hipetrahana, hiainana, anjakana zany fanan'Andriamanitra izany. Tsy vaovao amintsika izany ary fantatsika fa ny vokatra izany fanan'Andriamanitra izany dia voatanisa ao amin'ny Galatiana toko 5 ary tsy zavatra atao hoe mandalo fa fiainana mihitsy. Rehefa vakiana zany dia voambara fa fifaliana, fiadanana, faharipo, famoram-panahy, fanaovan-tsoa, famarinana. Ary ankoatran'izany dia mbola misy ny voatoninao hoe fahalemem-panahy sy fahononam-po. Ataontsika hoe fanononana ihany zany, fa mandritra ny fotoana izay arahantsika eto dia ahita isika fa zava-dehibe ny asan'izany fanan'Andriamanitra izany, ka nofidian'Andriamanitra isika, nantsoin'Andriamanitra ho tempolony zany fanahiny zany. Tiako ny hitondra-bavaka sahady mba ho zava-misy eo amin'ny fiainako sy ny fiainanao
ny mahatempolo ny fanamasina ny tenantsika, ny fontsika, ny saintsika. Ivavaka isika. Raha tsara indrindra zay any an-danitra ao misaotra anao zahay fa nifidy anay ianao fitoerana. Tompo malalo ny fanahy izay afaka miasa amin'ny fomba magaga dia hiasa atao anatinay tokoa. Mampianaranay anaiky izany fananao zany hanjaka hanam-pahefana ao amin'ny fosiny sainay. Fatonona mivavaka ao amin'ny anaran'i Kristy. Amen.